Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana rehefa no era-banantsika toetra ity alatsinainy faharoa ny volana febroary ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Kolosianina. Kolosianina toko faharoa. Kolosianina toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Kolosianina toko faharoa andininy fahavalo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tandremo fandrao misy mahalasa anareo ho babiny amin'ny filôzofia sy ny famitahana foana, araka ny fampianarana voatolotry ny razana, araka ny abidi-pianarana izao tontolo izao, fa tsy araka ny Kristy. Fa ao amin'ny tenany no itoeran'ny fahafenon'ny fomban'Andriamanitra rehetra. Ary ianareo dia tanteraka ao aminy, sady izy no lohan'ny fanapahana sy ny fahefana rehetra. Ary ao aminy koa no namoranareo tamin'ny famorana tsy natao tanana, tamin'ny fanesorana ny tenany nofo, dia tamin'ny famorana Kristy. Fa niara nilevina taminy ianareo tamin'ny batisa izay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoana ny asan'Andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty. Ary ianareo izay efa maty ny fahadisoanareo sy ny tsy fiforana nofonareo, dia novelomin'ny niaraka tamin'ny Kristy rehefa navela ny fahadisoantsika rehetra. Ary novonoiny ny soratanany didy izay niapangatsika. Dia nesoriny tsy eo mihitsy izany ka nombony tamin'ny hazo fijaliana. Ary nesoriny tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana, ary ny hazo fijaliana dia naseho ny miharihary ny fitondran'ireo toy ny fanao izay avy nandresy. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Paoly miresaka amin'ny fiangonana tany Kôlôsia, mampiorina ny finoana izy ireo, iorina bebe kokoa ao amin'ny Kristy. Amin'ity era-banantsika ity dia adihevitra momba ny famoranana, ny marimarina kokoa, adihevitra momba ny toeran'ny lalàna jiosy no mbola resahan'ny Paoly ihany na dinidininy amin'ity Kôlôsianina ity. Betsaka tamin'ireo jiosy kristianina na tamin'ireo jiosy tsy kristianina no te ametraka tamin'ireo kristianina tao Kôlôsia hoe zava-dehibe ny fanarahana ny fomba jiosy, zava-dehibe ny lalàna jiosy, zava-dehibe ny famorana jiosy. Antsitraterin' Paoly ary amin'ity andininy vitsivitsy ity fa tsy ny famorana akory ny zava-dehibe, tsy ny lalàna aloha ny zava-dehibe, fa ny finoana any Kristy. Miivo tanteraka amin' Jesosy eto ny finoana na ny famonjena ny olona na ny fahatanterahany famonjena ny olona. Asehon'ny Paoly mihitsy fa rehefa tsy ao amin' Jesosy dia tsisy heviny na ny fanatanterahana ny lalàna na ny hevitra izay mety ho karazam-panimpona atao na ezaka atao, tsisy heviny rehefa tsy ao Jesosy, rehefa tsy ao amin' Jesosy. Paoly zany eto dia tena mampitodika ny olona mihitsy tsy hanadino izay asa-pamonjena nataon'i Kristy izay. Ary amin'ny Paoly mazava ho azy amin'ny Paoly na amin'ny soratra masina ny testamenta vao manontolo mihitsy, rehefa tsy mitodika any amin' Jesosy ny finoana dia zava-Paoly ny fivavahana rehetra, ny fivavahana rehetra izay tsy nitaona ny olona hitodika amin' Jesosy dia fivavahan-diso. Raha ny testamenta vaovao ny resahana, na ny soratra masina manontolo mihitsy ny resahana, na ny finoantsika ny resahana. Rehefa fivavahana ka tsy nitaona ny olona hibanjina ny Kristy, tsy nitaona ny olona hanatona ny Kristy, dia fivavahan-diso izy. Ny fivavahana marina sy fivavahana tena izy dia izao fivavahana mitaona ny olona handray an' Jesosy, hino an' Jesosy, hanaiky an' Jesosy ilay fahafenon'Andriamanitra, hanaiky an' Jesosy ilay mpamonjy, hanaiky an' Jesosy ilay fiainana. Zay ny fivavahana tena izy. Ary io no averimberin'ny Paoly amin'ny soratra, io no averimberin'ny Jaolina, averimberin'ny Petera amin'ny soratanany rehetra, hoe ao amin' Jesosy no misy ny fahatanterahana, ny famonjena ny olona ho an'izay mitady fiainana,
ho an'izay mitady fifaliana, ho an'izay mitady famonjena, ho an'izay miandrandra famelan-kelo ka tokana ihany lalana ao am' Jesosy, ao amin'ny hazo fijalian'i Jesosy. Dia eto ary am'ty tapany vitsivitsy zay andiny vitsivitsy eto am-pelantanantsika ety dia miresaka lafin-javatra roa mazava tsara Paoly eto, miveriberina momba ny famorana, indimy inona miverina ny teny hoe famorana eto. Zay tsy hafa mofa ny famorana dia lay famantarana hita maso de atsika minombokany amin'ny Genesis toko 17 lay famantarana hita maso izay maneho ny fampidirana ny olona ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Le famorana zany io, fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama io. Ary dia noazoniny Jiosy fantatra io famorana io satria no heveriny fa rehefa voafory izy dia tonga mitoetra ho ho taranaky Abrahama ka na Andriamanitra raha tsy afa-miala aminy intsony. Ary io naverimberiny Jaona toko 9 naverimbery ngamo ianao Andriamanitra afa-miala aminay, zay nge taranaky Abrahama tsy andevina iza na izy zay, enao tsy afaka miala aminay mihitsy ianao satria efa ianao nanaiky fa ho Andriamanitray, nanaiky fa hitay anay, nanaiky fa ho vahoaka anao zahay. De naverin'ny tompo ao amin'ny Lioka toko 7 manao hoe tandremo tsara fa naverin'ny tompo tamin'ny alalan'ny Jaona mpanao batisa io, Jaona mpanao batisa no te manao hoe tandreminareo tsara mihitsy kosa aloha fa aza mirehare hoe taranaky abinareo taranaky Abrahama nareo na edinedina na isekoseko ny taranaky Abrahama ianareo fa ain'Andriamanitra ny manangana taranaka ho an'ny Abrahama am'rery vato rery, jereo reo vato manodidina nareo reo fa azon'Andriamanitra atao taranaka ho an'ny Abrahama reo rehefa tsy mamoa ny vomiendrika ny fibebahana ianareo de zao efa pototry ny azo ny famaky tapahana ny tsy mamoa vomiendrika ny fibebahana. Zany hoe ny Jiosy de nirere fantatra tamin'io ny fananana ny famorana io no heveriny fa lay fomba mpivavahana, lay famorana ny tena zava-dehibe nahatezitra an'Andriamanitra tamin'ny Jiosy manao hoe farao mifonareo. Io tenenin'ny tompo hoe famorana tsy natao tanana 1:20. Andriamanitra tsy topoina amin'ny fombafomba mpivavahana. Andriamanitra tsy topoina amin'ny endrika ivelany amin'ny fivavahana fa Andriamanitra topoina amin'ny finoana sy ny fanoloran-tena feno. Ary io tsy sangisangin'Andriamanitra sanatria tsy nandeferan'Andriamanitra mihitsy ny fahamasinany fa na iny olona na ny mpanompon'Andriamanitra masina na ny mpanompon'Andriamanitra tsy akasitran'Andriamanitra. Noho zany dia tsy topoina amin'ny fombafomba ivelany mihitsy Andriamanitra fa topoina amin'ny finoana sy ny fitiavana. Ary zay mahatonga ny tompo naniraka ny Jaona mpanao batisa hoe tao mibebaka reo olona reo fa heveriny fa ny fomba mpivavahana ny maha-kristianina, heveriny fa ny fombafomba no ataony ny sorona, ataony ny fomba isan-karazany de zay no mahafaly ny fibebahana, ny fiovampo, zay no andrasan'ny tompo. Revako malala amin'ity taratasy ny sota Paoly amin'ny Kolosiana ity ary de hotsika eto hoe manantitra zavatra anankiroa eto Paoly. Zavatra anankiroa ny voalohany dia ny mikasika ny fibebahana raha zay no azo ilazana azy. Io lay hoe famorana tsy natao tanana, io lay hoe fiovantsaina, io lay hoe fiovampo. Raha vakiana eny anelanelan'ny andalana eny dia ny taonan'ny olona hibebaka ity andin-johatra masina ity, ny taonan'ny olona hibebaka sy ho ao amin'ny Kristy ity soratra masina ity. Ny fiainana tsy misy Jesosy, ny fiainana tsy miaraka amin'Andriamanitra de tsy fiainana. Ray maka ao amin'ny Marka toko 9 manomboka amin'ny 22 de misy tantara tahaka zao. Nisy jamba zay nentin'ny olona teo amin'ny Jesosy tany amin'ny faritry Betsaida sa Betany dia nanatona an' Jesosy lay jamba, ny olona nitondra an'lay jamba teo amin'ny Jesosy. Rehefa nentina teo amin'ny Jesosy lay jamba, nisy nitondra zany dia lasa nitantanin'i Jesosy lay jamba. Mahala an'izany tantara zany no mitrangany hoe Jesosy mitantana jamba. Ny jamba tsy voatery ho madio akory. Ny jamba ambany miboka de ndraindray maloto ny boka moa de efa maloto rahateo fa ndraindray koa ny jamba dia sokajen'ny olona ho toy ny aretina maloto ihany. Kanefa izao notantanin'i Jesosy ty jamba ity. Ary rehefa notantanin'i Jesosy lay jamba de noentiny nivoaka ny tanàna. Rehefa noentiny nivoaka ny tanàna lay jamba de nosotranina sy ny feta de nosotranina. Ary rehefa sitrana toy izy manao hoe
mandehany ianao aza miverina ao an-tanàna intsony. Rehefa avy nytantanin'ny olona lay jamba de tonga teo am' Jesosy, nytantanin'ny Jesosy lay jamba de nisitranin'ny Jesosy de hoy Jesosy hoe aza miverina ao an-tanàna intsony. Fa inona ny antony zany rehetra zany? Jerentsika am'ty Kolosianina ity, fa inona ny antony zany rehetra zany? Zany hoe ny tena olany ty jamba ity, raha mamaky tsara ny marika toko fahavalo itsika, tsy lay fahajambana ny olana, fa lay tontolo-piarahamonina misy azy. Namaiky an' Jesosy tsy hanasitrana lay jamba, fa izao ny anaisotran'lay jamba tao anatin'le environnement, tao anatin'lay tontolo-piarahamonina misy azy, satria le tontolo-piarahamonina misy azy mihitsy ny tena nahajamba azy. Ary dia nitantaniny reto olona reto izy de nesorony dia tonga teo am' Jesosy io Jesosy aza mandeha makantsony, fa tantanin'ireo olona ny tantaranareo ihany ianao de toy ny jamba ihany ianao. No zany dia naveriny Jesosy any amy toerana hafa. Lavako malala, misy fotoana mahamaika an'Andriamanitra ny mitantana antsika hiala ao amin'io zavatra mety ho mahatamana antsika io, mahatonga atsika jamba de ndraindray ny environnement na ny toerana misy atsika ndraindray no niteraka aretina ao atsika, tsy mahasalama atsika ndraindray le toerana misy atsika. Ary ray toerana iverintsika ho mety, ndraindray toerana iverintsika ho fiarahamonina iverintsika ho mety amin'ny fiainantsika, kanefa fiarahamonina miteraka fahajambana, miteraka aretina, miteraka tsy fiadanana ao atsika. Satria toerana manimba ny fiainam-panahintsika, mety toerana mitaiza atsika ho amin'ny tsy fahamendrehana, mitaiza atsika ho amin'ny kolikoly, mitaiza atsika ho amin'ny tsy fahamarinana, mitaiza atsika ho amin'ny toetra tsy mendrika isan-karazany. De tantanin'ny tompo mihitsy isika. Ny tompo nge tsy nanasitrana an'lay tontolo misy an'lay jamba, fa nasorony kosa ny azy tao amin'ny toerana mahajambeny, nesorony ny azy. Izy mane andany anao makany amin'ny toeran-kafa. Afaka malala eto am'ty Kolosianina ity de Andriamanitra nanasitrana ny tontolo misy ny fiangonana tao Kolosia, ka nazava taminy manao hoe tandremy tsara fa reo abidi mpampianarana maro isan-karazany ao Kolosia, ny fampianaran'ny jiosy, ny filozofian'ny Kolosiana, zany rehetra zany de mahajamba anareo, fa nareo de zao efa mahana fahafenona ao amin'ny Kristy. Ny sitrahan'ny tompo tao anatin'ny fahajamban'ny kristianina tao Kolosia, ka nasehony fa efa manana ny Kristy izy, efa novonoina ny soratanana manameloka azy, efa voavelany elony. Ravako malala hotsika etoa raha miresaka momba n'lay jamba manao hoe tantanin'ny tompo isika, hiala amin'ny toerana tsy mahajamba atsika, toerana zay iverintsika ho mampilamina atsika indraindray, satria tsy manana hery hialana am'lay toerana tsika indraindray. De le fahajambana lay zavatsarotra ataon'ny tompo fitaovana hialantsika ao amin'iny zavatra ratsy mahatamana atsika iny. Afaka malala fibebahana ao isika teo, ny afatry ny tenin'Andriamanitra, fibebahana zay tsy ateraky ny fiezahantsika olombelona, fa fibebahana ateraky ny fiaonatsika amin'lay olombelona feno, de Andriamanitra feno, de Jesosy. Fibebahana zay ateraky ny fifanenan'ny lalantsika aminy, fa na iza mifanojo amin' Jesosy de zao miova ny fiainany, miova ny fiainany, mahatonga fibebahana amin'ny fiaonana amin' Jesosy. Ary manana anjara am'izany ianao ry havako malala. Ny olona tsy niova, tokana ihany ny olona tsy niova rehefa nifanojo tamin' Jesosy de zao ny fanaratsy, ny devoly reny tsy niova, satria reny tsy afaky ny miova, fa zay rehetra nifanojo tamin' Jesosy ka nifanojo tao anatin'ny etaeta sy ny fitadiavana famonjena de zao niova fiainana, niova fifaliana, nanjary faly, nanjary sitrana, ny tantanin'ny tompo mahita fiainana. Rehafako malala am'ty andriny tsotra masiny ty ara zay zara ho anao am'ty mofonaina ity de izao manasitrana ny tompo, ny taonanao, ny taona amin'ny fiainanao ivo, iankina, iorina amin'ny Kristy, mba ho tsapanao fa izany fivavahana kristianina izany de tsy fivavahana to tsy anjery akory,
fa fivavahana miorona amin'ny fibebahana sy ny finoana hoe ao aminao ain'Andriamanitra misy ny fiainana. Ivelanao tsisy fiainana. Fa ny faharoa lehibe zay miverimberina anatin'ny azo tarafina anelanelan'ilay andinijôtra masina de ny fahasoavana. Fibebahana zay asan'Andriamanitra maliodio. Fa ny fahasoavana zay asehony amin'ny tsy misy fahasoavana tronona mihitsy hoe na fetsateny ray ary fa saingy zao tsapa amin'ny votoatin'ilay afatr-polo an'ity Kolosianina ity ny alehiben'ny fahasoavana. Hoy izy 2:17 ary ny sorony tsy eo amin'ny tenany ny fanapahana sy ny fahefana ary no ny azo fijaliana de naseho ny miariary ny fitondran'ireo toy ny fanao zay avy nandresy. Fahasoavana ravako zava-dehibe ny fahasoavana. Zava-dehibe ilay fahasoavan'Andriamanitra omenenao sy iainanao. Ao am-baiboly ndray maka misy ny tantarany de tsika hoe tantarany Daniel na raisitsika koa ny tantarany Josefa. Tantarany Josefa zay taiza nisy an'i Josefa tany amin'ny fonja tany Egipta. Ary raisitsika ny tantarany atao hoe Jona mpaminany. Tantarana olona anankiroa reo. Josefa tany Egipta dia nandalo zavatsarotra, namidy ny rahalany, tonga andevo ary nijaly tany amponja. Teo anivon'ny fonja dia teo ampovoan'ny olona mpanota ratsy isan-karazany Josefa. Saingy zao na de teo anivon'ny fonja tany Egipta ary Josefa de nahita fiadanana izy. Nahita fiadanana izy tany anivon'ny fonja. Fonja nisy azy, sarotra nisy azy, fa nahita fiadanana izy. Tsarotsika tsara, Daniel tao andavaky ny liona, tao andavaky ny liona izy fa nahita fiadanana izy. Tsarotsika Sedraka sy Mesaka sy Abednego tao anatin'ny lafaoro mirehitra afo fa nahita fiadanana izy. Fa misy mpamondroandriamanitra akato zay hoe Jona mpaminany hitantsika sotra masina. Rehefa avy ndrahan'Andriamanitra Jona dia tonga tany Ninive nampiverina ny olona tamin'ny fibebahana dia nialokaloka teo amin'ny ampototry ny tanatanamanga. Toko farany amin'ny bokin'ny Jona mpaminany. Rehefa teo ampototry ny tanatanamanga Jona nampandrian'Andriamanitra ny tanatanamanga de nialokaloka teo izy, nahazo alokaloka tsara teo ampototry ny tanatanamanga, ny andro mafana, alokaloka re zao. Saingy rehefa kelikely maina ny tanatanamanga, tsy nanam-piadanana izy. Efa teo ampototry ny tanatanamanga izy fa tsy nahazo fiadanana. Zany hoe afaka malaliana ny dilateny enina. Ny fiadanana omeny Kristy ianao de tsy miankina amin'ny toerana misy ianao. Naiza misy ianao de zao azon'ny tompo atao ny manome anao fiadanana. Ny fiadanana tsy miankina amin'ny toerana misy ianao. Tsy hoe ariananina de mahazo fiadanana, tsy miankina amin'ny matériel, tsy miankina amin'ny mety confort matériel, tsy miankina amin'izany ny fiadanana. Fa raha izany ny fiadanana de zao maty foana Kristy. Fa ny fiadanana tsy miankina amin'ny zavatra zao tontolo zao. Fa mety ao anatin'ny fangirifiliana ara-nofo ianao, mety ao anatin'ny aretina, sanatriany zany, mety ao anatin'ny fahoriana, sanatriany zany, fa afaka miaraka aminao mandrakariva ny fiadanan'Andriamanitra. Hotsika atao hoe tany amponja, tany amin'ny lavaky ny liona, tany amin'ny lafaoro, tany ny mpanompon'Andriamanitra, fa tsy foana ny fiadanan'Andriamanitra fa niaraka taminy. Fa nisy ny nanana ny confort-ny Jona mpaminany fa tsy nanam-piadanana. Afaka malala zay natao hoe fahasoavana. Natao hoe fahasoavana de zao lay zavatra omen'Andriamanitra anao, lay fiadanana omen'Andriamanitra anao, tsy miankina amin'izay toerana misy ianao, tsy miankina amin'izay mety ho andraikitra,
tsy miankina am'izay mety ho fahalalana, tsy miankina am'izay mety ho fiaviana, tsy miankina am'izay mety orana maro samihafa lay fiadanana. Azo an'Andriamanitra omena anao ny fiadanana, na aiza na iza misy ianao, na iza na iza ianao, na inona ataonao, afaka omen'Andriamanitra anao ny fiadanana. Azay nytika andehadeh nitsotra masina ity. Tika nyty Kolosiana ity de tia hampahery anao ny tompo. Tia hampahery anao atsiary fa ny fibebahanao mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra. Ny fibebahanao, fiovan-toerana, fiovantsaina, fiovam-po ny atao hoe fibebahana. Ary raha ny fibebahana zany de zao fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra azonao raisina amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra, am'izay rehetra misy ianao dia azon'Andriamanitra tao raha tsy efa nomeny anao ny fiadanana, ny fahasoavana, ny fifaliana. Ivavakisika. Tompo amisotranao zay noho ny amin'ny toko omenao anay fa tsy avy aminay ny fibebahana fa asanao Andriamanitra miiva ao am Jesosy Kristy zanakao. Saotra fa nitao aminao zahay ka nahafantatra anao, tena navalanao heloka, namindraonao fonony am Jesosy. Ary tao aminao tsy ary fa ny totalim-piainanay, ny tokotany ny fiainanay de fahasoavana. Saotra Tompo fa mamela heloka sy manasitrana anay ianao. De mivavakizay Tompo, ampaherezo ary. Am'izay herinandro fa manomboka izao, atao fiainana feno fibebahana ny fiainanay. Esola ty anatinay ny fanamarina tena, esola ty anatinay ny fieritreretana ny tenanay. Homendrika fatao iankoroka amin'ny azy fijalianao. De omeo fifaliana sy fanantenana zahay. Fa tianao navelanao heloka. Saotrako Tompo fa mampanantena fahasoavana ho anay ianao satria fahasoavana no namonjenanay. De taioaran'ny herinandronay, tainy tontolo andronay. Ataovy tany fiadanana sy fifaliana zany. Ataovy mandroso amin'ny finoany zahay. Ataovy mandroso amin'ny fitiavana anao zahay. Ary ataovy feno fifaliana ny fikasana tsara ty anatinay. Meo anay ny herim-panahy hanompo anao amin'ny fitiavana. Vavakizay Tompo ho an'ny tanindrazanay, ho an'ny fiangonana misy anay tsirairay avy, ho an'ny ankohonana misy anay tsirairay avy, zay mahatery anay, tonononay aminao Jesosy. Ho tahinao zahay ary ampahiresanao. Ataonao manoatra anao ny mpandresy satria manana anao. Saotra Jesosy. Amen.